tonkirantsika fandaharany radio vaovao maso atolotry ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy VoaharyHasina. Iny ary araka izay fikirarenao zay ny fandarina bokirantsika ny famitatanana aminao indray ankehitriny. Tadidinao ve ilay fitaovana ilayntsika ve mila taratasy sy ny penina isika raha ohatra hoe sambany ianao vao manaraka izao fandarantsika izao. Tsy manina fa tonga soa eto amin'ny fandarana bokirantsika ianao ampifaliana no anasananao fa atao anatin'izao fandarana izao no andraisantsika tononkira indray. Tononkira izay angatanao mpiano adika izy ity dia izahantsika fotsiny ovaovaina ny mpanakanto izay araka amintsika ato anatin'ny fandaharana. Atolotra anao eny amin'ny fiafaran'ny fandaharana ihany ny laharana ny fandraisana ahafahanao mandefa izay sosokiranao izay. Ho anao izay efa zatra manaraka fandaharana bokirantsika dia efa ataovy akaikaiky ilay boky andreketana ny tonokirantsika. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha ndao iara isaotra ny tompo isika. Sotranao izay Andriamanitra fa fahasoavana lehibe mbola ahafahany miaraka amin'izao taona izao indray mbola indreto izay afaka miaraka ato anatin'izao fandarana bokirantsika izao. Misaotra noho ny fahasoavanao, misaotra noho ny famindraponao fa tsy noho zahay akory fa noho ny fitiavanao no mbola mahatoy izao anay, noho ny fahasoavanao manatrefy feno ny fotoana anio dia tena izany tokoa Andriamanitra hoe tsy handalo fotsiny aminay ny tononkira izay horaisinay fa tena handinika marina tokoa izay ahatonga anay hoe tsy hirahira fahatany ny vavanay fa tena hafantatra ny zavatra izay tononinay ao anatin'ireny hira ireny. Dia misaotra indrindra Jesosy Kristy. Amen. Hira anankiray azo lazaina fa tsy vaovao ny hirantsika amin'ity anio ity efa somary tranainy ihany ny hira fa raha vao aingana ianao nanaraka ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa izay tena andraisana anao ampifaliana tokoa dia mety ho vaovao aminao ihany ny hirantsika. Dia ndao aloha atolotra anao ny hira hoentsika na vao fanoloran-tena ho an'i Jesosy Kristy ary izay kosa horaisintsika ny tononkira.
Zay ary ny hirantsika ny mpiandry vavolombelona no mikalo azy lohateny hira ve Havaozy ny foko, Havaozy ny foko. Zay ny hirantsika, zay ny lohateny hirantsika. Dia sady mianatra ny hira isika no mandika ny tononkirary. Andiny voalohany Havaozy ny foko, Havaozy ny foko, ry tompo malala, ry tompo malala. Midina an-dalana ka aoka ny loto, ka aoka ny loto, nanjaka hiala, hiala. Midina an-dalana fa mangetaheta, mangetaheta ahita madio, ahita madio. Midina an-dalana ny foko, ny foko rehetra, rehetra manomboka anio, manomboka anio. Zay ny andiny voalohany. Ndeha averiko aminao izay andiny voalohany izay. Havaozy ny foko, ry tompo malala, ka aoka ny loto, nanjaka hiala, fa mangetaheta mahita ahita madio. Ny foko rehetra manomboka anio. Tao hitra amin'ny andiny faharoa ary ankehitriny. Andiny faharoa. Soloy hazavana, soloy hazavana ilay aizina, ilay aizina ela, ela. Midina an-dalana tsy mahatamana, tsy mahatamana fa mbola tavela, tavela. Midina an-dalana hitsilopilopy, hitsilopilopy ilay foko, ilay foko efa lao, efa lao. Kiriko, kiriko hitopy, hitopy ilay masonao, ilay masonao. Zay ny andiny faharoa. Dia averiko aminao izay andiny faharoa izay.
soloy hazavana lay aizina ela tsy nahatamana fa mbola tavela hitsilopilopy ilay foko efa lao kiriko hitopy ilay masonao. Izay ny hirantsika ninika alohazy kosa dia ny Mpiandry vavolombelona. Ny Mpiandry vavolombelona. Ndao aloha mpandrosotsika ny Mpiandry vavolombelona. Amerina aminao ny hira. Aorin'izay kosa mbola averina aminao ny tononkiratsika. Havaozy ny foko. Havaozy ny foko ry tompo malala ka aoka ny loto nanjaka iala. Fa mangetahita ahita madio ny foko rehetra manomboka anio. Soloy hazavana lay aizina ela tsy mahatamana fa mbola tavela. Itsilopilopy lay foko efa lao
kiriko itompy ilay masinao. Mpiandry vavolombelona. Rehefa manomboka ny taona dia te hanao zava-baovao isika, ary tsy hoe zavatra vaovao ihany fa na isika ihany koa te hiavao ny fiainam-panahintsika eo anatrehan'ny Tompo. Any te hiavao isika na amin'ny fanoloran-tenantsika te hanavao izany eo anatrehan'ny Tompo. Fa ny any fotsika mihitsy no dao atolotra e. Atolotra ho an'i Jesoa Kristy ho dioviny, home ho sasany, home ny fo madio, ilay fo feno loto fahiny. Ndao atolotra ho diovin'i Jesoa Kristy izany. Dia hiteny tahaka ny Davida ihany koa, araka ny Salamy 119 manao hoe: amoro ny fo madio Andriamanitro, ary Havaozy olona marina ny fanahiko ato anatiko. Salamy 119 ny 110. Fa isika mila miavao mandrakariva eo anatrehan'ny Tompo, ary ny fotsika mila diovina ho sasan'i Jesoa Kristy izay loto rehetra, izay aizina rehetra mbola mitoetra ao anatsika ao. Ndao hiarangataka izany amin'ny Tompo isika re. Andriamanitra misaotra fa nampiombonao teto izay tamin'ity androany ity tao anatin'izay fandarina boki ratsika izay ary indreto izay mangataka amrony fo madio izay Andriamanitro, Havaozy olona marina, ny finoana ianao, ny fitiavana ianao, iorina aminao Jesoa Kristy ny fanahinay. Ary ninona ataonay tsy katsaka izay ho an'ny tenanay fa izay ho voninahitry ny anaranao. Dia tany izay toetra firaisana feno tanteraka aminao irery ihany. Aza velana lavitra anao fantatrao zahay, fantatrao ny etỳ anatin'ny fonay, ary matetika raha ny zavatra izay hoe tsy tianay atao kory ny tanterakay, fa mangataka ny hery avy aminao izahay. Mankasitraka Jesoa, mankasitraka fa mbola mamindra fo aminay ianao. Amin'ny anaranao Jesoa nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia izay ny fandarina boki ratsika tamin'ity androany ity. Azonao atao tsara mihitsy mbola mandefa sosikira ny andefasanao izay afaka miantso ianao raha ohatra hoe mampitsalasalanao fandesa mbola sy nandeha sa misy mpanakanto mitovy aminy. Azonao atao tsara mihitsy ny miantso ny 033 14 033 14 792 08 033 14 792 08. Ny andefasanao message ndraiky kosa dia ny MP Facebook MP VoaharyHasina VoaharyHasina VoaharyHasina. Zany tononkira tamin'ity androany ity tsy araka ao azonao atao ihany koa afaka mamerina miaina izany ianao amin'ny YouTube Radio Vaovao Mahasoa, YouTube afaka hiainonao izay. Samy ho tahiny Tompo are.
niarahantsika teo ny boky kirantsika fandaran'ny radio vaovao masoa niarahantsika tamin'ny zandry ny tiavan'i Jesosy Kristy voahary hasina.